aiza ho aiza Commune ambanivohitra Akadinandriana, aiza ho aiza ny fanampianan'ny tantsaha eo amin'ny famoaham-bokatra. Ao anatin'ny distrikany Avaradrano no ahitana ny commune ambanivohitra Ankadinandriana. 740 kilometatra miala n'Antananarivo renivohitra no misy azy. 840 ny fokontany mandrafitra ny commune ary mivelatra hatrany amin'ny 700 kilometatra toradrony habeany. Manodidina ny 7,100 alina ny mponina ao ankehitriny. Mifototra amin'ny tontolon'ny fambolena ao amin'ny commune io ny fanadihadiana androany. Alohan'izay anefa andeha asiana resaka kely ny sehatry ny fampianarana. Manana lycée-mpanjakana iray ny ao Akadinandriana ary CEG anankiroa. Manampy ireo ny sekoly tsy miankina maromaro. Io commune io ihany koa no isan'ny manana trano sekoly fanabeazana fototra betsaka indrindra raha samy commune. Satria raha 840 ny isan'ny fokontany dia 420 be izao ny isan'ny EPP ao an-toerana. Manao ahoana kosa ny fitaovana sy ny fotodrafitrasa mifandraika amin'izay? EPP dia efa manana daholo ny fokontany rehetrarehetra. Saingy misy fokontany vitsivitsy izany mbola somary sahirana amina fotodrafitrasa. Ny olana moa izany eo amin'ny fampianarana dia mbola misy EPP maromaro mbola tena ny FRAM no mizaka. Torak'izay ihany koa ny any amin'ny CEG izany mbola maromaro ihany koa ireo mpampianatra izay mbola zakain'ny ray aman-dreny ny mpianatra. Mipetraka ho vesatra ho an'ny ray aman-dreny ny mpianatra mampiana-janaka amin'ny sekolim-panjakana ny fisian'ny mpampianatra FRAM hatramin'izao ao amin'ny EPP maro sy ny CEG ary ny lycée ao amin'ny commune Akadinandriana. Misy anankenina izay no mpampianatra eto, 3 ny fonctionnaire anatin'izany zany zako taletsekoly dia 3 maître FRAM. Ny manan-kenina anazy misy ny 5 section ny primaire dia ny presco anankiray préscolaire tazona klasy ray avy eny tompoko. Ny rarina mba hoe voaray ilay mpampianatra FRAM anay satria ireo nivesatra ngezabe ho an'ny ray aman-dreny izany eto dia rehefa raisin'ny fanjakana ireo dia tanteraka ilay tena hoe 0 ariary. Be ny tanàna zanaky ny faritra ihany moa no lanim-bahoaka amin'ny tantana an'Ankadinandriana amin'izao. Teo aloha tsy hita taratra firy ao amin'ny fidiram-bolan'ny commune ny fananany vokatra maro. Manana vokatra mampiavaka azy moa ny commune ambanivohitra Ankadinandriana. Ny fiveloman'ny mponina aty dia fambolena sy fiompiana. Fambolem-boninkazo moa ny tena mampalaza ity commune ity. Ny mananasy zao, ny volo mananasy zao aty dia misy mpanangam-bokatra, misy tonga. Dia ny resaka legioma koa misy mpanangam-bokatra tonga aty fa misy ihany mitondra amin'any Antananarivo manao andoloana hoentina amin'ny taxi borosy. Dia ny voninkazo moa ny mpamboly ihany no mitondra azy amin'ny bisikileta na amin'ny moto na amin'ireo taxi borosy miasa eto. Vidin'ilay paka avy any Anosibe eny Ampotony eny ilay izy dia hoe mitango an'ireo zay dia ohatrinona nomena anareo. Misy indray zany tao mandeha amin'ny camion izy io na amin'ireny tomobile hoentin'ireny fa ny olana kely fotsiny miovaova ilay izy. Fa rehefa tena ao amin'ny fahavokarany dia mihena kely ilay vidiny. Dia rehefa tsy dia misy indray mananasy dia mia lafolafo kely izy. Ny mananasy no hitovizana Akadinandriana amin'ny Arivony Mamo. Mila fotoana lava sy fikarakarana betsaka ary fanaraha-maso isan'andro ny fambolena mananasy. Iray amin'ireo mpamokatra izany ity tovolahy iray antsoina hoe Tija. Avy nanara-maso ny fambolena izy no sendranay teny an-tampon-tanety. Fomba famokarana azy zany dia ny fambolena azy. Saina aloha izao. Raha voasa dia lavahana asiana zezika dia avy eo atsaika an'izay. Raha voatsaika dia avela eo izy dia raha misy hahatra indray dia izay indray vao avaina. Raha maina be ny andro dia totorana ravikesika, raha maina be ny andro raha mamoa izy. Fa maninana hoe totorana amin'izay? Maina ny andro raha mitongilana amin'ny mananasy raha atitratotra. Io fototra mananasy io izao
Mahavokatra impiry io ohatra ao anatin'ny taona dia mandava ny 4 taona izy zay vao hoe maty indray. 3 taona izany vao miakatra tena misy hoe voany tena normalny. Dia mandava ny taona eo amin'ny 7 izy na 10 taona arakaraka ny tanety indraindray izy klisalisa be dia vetivety kely dia miongana. Mora fa marimarina dia elaela vao mianjera. Izy zany miakatra avo be izy raha hanina. Dia ao anatin'ny 2 taona izy zao impiry mamokatra. Indroa. Dia ohatrany ahoana ny vidiny zany zao amin'izay? Raha fahavaratra zany vesy février be izy tsisy vidiny mihitsy fa zara raha misy mividy. Fa volana mars zany manomboka miakatra ny vidiny. Dia nareo zany miregle an'izay mihitsy hoe atao miakatra Tsy afaka fa izay sitrapon'ny mananasy ihany tsisy hevitra azo anaovana azy. Tokony hoe ohatrina zany zao vidiny ireny raha tena hoe mba te hahazo tombony nareo. Eo arivo miakatra eo raha hoe janvier sy février eo ma tsy malama be ny lalana amin'ny hidina makaty dia tsisy sady maka be ny olona. Eo moa tsisy vidiny izy Antananarivo dia tsy maintsy manaraka an'iny keo. Raha fahavaratra be lasa simba fotsiny an-tanety. Vao tsy midiny ireo anosy be ireo zany dia efa tsisy maka ilay izy. Fa nareo tsy miakatra makany manatra? Tsy mbola avanana zay fa aloha ariana aty ihany aloha. Andray. Ie. Dia nareo tsy mihinana ve? Ngai dia misy hohaninao firy fa malany ankiray ianao dia zay. Tsy mahinana n'intsony raha fa tena isan'andro. Fa tsy nareo mpamboly zany mametra an'ilay vidiny? Arakaraka mihitsiny. Raha vao ohatra izy nisesika be midina aty dia miakatra ny vidiny moa. Raha fa ohatra izy vitsivitsy midina aty dia midina arak'izay ny vidiny satria mampifilafila an'ilay tompona mananasy izy. Izy tiana ampiakarana azy. Raha ny fanazavana nataony tantsahatra any hofaina amin'ny tompony ireny tany ambolena mananasy ireny. Manodidina ny 4 hetsy any ho any ny vola omena ny tompon'ny tany mandritra ny fiainana mananasy iray vala, izany hoe ao anatin'ny 7 ka hatramin'ny 10 taona. Tsy olana ho an'ireo tantsany manenjika izany hofantany izany rehefa tsara ny vidiny amarotana azy. Rehefa tena tsara ny tsena, lafo hatrany amin'ny 5 hetsy ny mananasy iray sarety. Rehefa tena mitobaka nefa ny vokatra, tsy maharaka indray ny tsena ka zara raha azona iray hetsy ariary ny mananasy iray sarety. Vokatra afantarana ny commune Ankadinandriana ihany koa ny voninkazo. Fiveloman'ny tantsaha maro ny fambolena glaïeul. Alefa aty an-drenivohitra indroa isan-kerinandro ny voninkazo. Ity raim-pianakaviana ity, mbola ankizilahy kely izy no efa nanampy ny ray aman-dreniny tamin'ny fambolena glaïeul. Efa lehibe ny zanany amin'izao. Io fambolena voninkazo io no namelomany ny vady aman-janany ary mbola tohizany mandraka ankehitriny. Asa mandavan-taona ny fikarakarana azy. Ny fambolena moa amin'izao fotoana izao, io zany samy manana ny teknikany io. Misy le tena manao an'ilay aira malagasy hoe zezika gasy fotsiny, ary misy alefa aloha ny zezika gasy dia misy mifangaro potasy zany. Dia rehefa voararako ambony eo zany ny zezika dia avadika ahoaka izy zany ampifangaroana. Dia rehefa vita izay zavatra izay dia alamina tsara izy zany dia volena avy eo. Mandeha vaninandro raha ohatra zany izy mangatsika zany raisitsika zany eo amin'ny vaninandro rinina dia eo amin'ny 3 volana sy herinandro eo. Fa raha ohatra ny zany zao hoe zao fahavaratra zao dia eo amin'ny 3 volana zany farafaharetiny. Farafahaelany. Io koa manko misy sokajiny raha ohatra zany ka hoe vodiny kelikely no ataonao dia eo amin'ilay 3 volana, fa raha ohatra hoe vodiny lehibe mamy ohatran'izao zany zao dia eo amin'ny 2 volana sy 2 tokony. Zany hoe vidiana manokana ve ireny le vodina voninkazo ambolena sa ahoana ny azonareo? Ireny zany tanketsa mihitsiny zany izy ireny. Dia ohatra zany zao ity zao le voniny kely, io zao atsaika ohatran'izay dia makakaraika eo anao dia atsaika ohatran'izay, dia ohatran'izao koa ny elanelany ato ohatran'izao, dia ohatran'izao zao zany ny elanelany ohatran'izao, atsaika ohatran'izao izy dia io mamey an'ilay vodiny le hoe le ataontsika hoe ohatran'izao na le hoe ohatran'izao. Zao izy ny eo amin'ny 2 volana sy tapany eo. Afaka herinandro mahery io amin'izao an'izao dia mamey folerany izy io. Mandidina ny 8 ariary ka hatramin'ny 5 ariary no amarotana ny iray dozaine amin'ny glaïeul. Miankina amin'ny lokony, ny filan'ny mpanjifa ary ny vanim-potoana mahabetsaka azy izany. Indroa isan-kerinandro no jinjaina ny glaïeul rehefa andavanandro. Miezaka mamokatra betsaka noho izay kosa rehefa vanim-potoana ny fety, tahaka ny tontaona, ny krismasy, ny paska ary ny fetiny reny. Jinjaina amin'ny maraina ny voninkazo, karakaraina sy afatotra araka ny isany
ary alona ao an-trano amin'ny toerana mangatsiatsika. Ny hariva no entina amin'ny bisikileta io amonjy ny tsena ty Andrenivohitra ny Ampitsomaraina. Sarotra araka izany ny famoaham-bokatra. Raha ny eto Ankadinandriana aloha tsara ny lalana fa rehefa mivoaka amin'ny party Masindray iny somary misy ratsiratsy dia rehefa tena fahavaratra koa ny andro dia misy party malama ihany. Amin'ny ankapobeny moa zany eo amin'ny fandriam-pahalemana indray teo aloha no somary tsy nilamina fa amin'izao kosa aloha miasa tsara ilay gendarmerie dia milamina izay araka ny fandriam-pahalemana fa ny indro kely misy alatromby tsy ndraindray ety. Io zany mbola tena olana anay hoe misy olona mpiara miasa amin'ireo mpangalatra ireo fa saika tsy tratra foana izay omby very. Aty zany le eo amin'le fitaterana zany aty tsy dia tena hoe masahana firy an'le fitaterana voninkazo satria saika le taxi brosy zany. Le taxi brosy nefa voafetra amin'le atandro ihany zany. Le voninkazo nefa raha tena hoentinao amin'ny atandro tsy tena mazaka atandro izy fa amin'ny alina mihitsy. Dia ianao zany eritrereto tsara le taxi brosy voafetra ety Kadindratombo, ianao miakatra any Anosy. Tsy mba manana tsena ny tantsaha manahaka ny vokatra hafa tonga eto Antananarivo ny mpamboly voninkazo avy any ambanivohitra. Sahiran'izy ireo mitady mpandray. Ny lalana etsy andaniny mbola maro ny ampahany ratsy, indrindra ny mivoaka ny faritry ny commune. Zay zany mba manana etaeta ny tantsaha mpamboly voninkazo satria zany zay eo amin'le tsena no tsy misy tena hoe ty tena tsena hoany tantsaha fa karazana ohatrany somary hoe akilabao ihany aloha zany hatramin'izao. Io zany miakina eo amin'ny renivohitra le izy. Zay zany mba mangataka hoe mba tokony hisy ny tena tsena hoany tantsaha satria raha tsisy ny tantsaha tsisy koa ny détail satria arakaraka le tantsaha ty ny famelona zany. Manana tany midadasika azo amin'ny karana betsaka noho ireo vokatra voatanisa ireo ny commune ambanivohitra Kadinandriana. Tsy mametraka olana ny famatsiana rano ary efa nandroso hatrany amin'ny taona 1990 rahateo io commune io. Mipetraka olana goavana misakana ny fampivoarana ny fiainan'ny tantsaha, ny faharatsiany ny lalana izay hitaomana n'ireo vokatra. Manararaotra ny mpanangom-bokatra rehefa tonga ny an-toerana amin'ny vanim-potoana mampiakatra ireo vokatra isan-karazany. Miditra fatiantoka araka izany ireo tantsaha, nefa asa mafy isan'andro no miandry azy ireo mba hahazoana vokatra tsara. Aiza ho aiza ny fijerena izany farim-piainan'ny tantsaha izany, raha oviana ny tena hisy ijery tokoa ny lalana mivoaka ny commune ambanivohitra Kadinandriana